Fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana no niarahan'ny mpianatra ny mpanabe ary ny tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly tsy miankina GSI nentina indrindra izany ny trotrona ambavaka ny taom-pianarana 7-12 5-12 azo ambara fa manana tanjona goavana ity sekoly tsy miankina ity dia ny anatsara trano ny vokatra azon'ireo mpianatra ao anatin'izany fampianarana izany. Ho an'ny sekoly ambony tsy miankina GSI dia zava-dehibe ihany koa ny ara-panahy eo amin'ny fanabeazana ireo tanora malagasy. Marika izany dia nisy omaly teny amin'ny ekara Faravohitra ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana fangataham-pitahiana sy firarian-tsoa amin'ny taona 2012 nahitana ireo mpitantana, mpanabe, mpianatra ary koa mpiara-miasa amin'ny GSI. Fotoana ihany koa ny trotronom-bavaka ny firenena. Amin'izao findohan'ny taona 2012 zao dia fitrotronom-bavaka zany no etin'ny Université GSI amin'izao fiombona mpinoana culture communique irahan'ny mpianatra rehetra, mpanabe rehetra, mpiara-miasa rehetra sy ny mpitantana rehetra ny Université GSI zany nanasanay olona maro mpiara-miasa dia ny entina amin'izany moa zany ny fanabeazana dia ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy ka ireo paramètre telo ireo zany tsy ataon'ny Université GSI ambanin-javatra fa dia mitrotro am-bavaka ny taom-pianarana ary koa mitrotro am-bavaka ny fiainam-pirenena. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamy toko fa 7-30 andiany fahadimy ny tenin'Andriamanitra nofinidy tamin'izao fotoam-pivavahana izao izay novelabelary ny mpitandrina Rakotrondrabe Andriana Arjona Andrianja. Nitarika ny fotoana kosa ny Père Curé Rakotovao Vincent. Marihana fa ahitana sampam-piofanana 4 ao amin'ny GSI dia ny génie management et BTP, multimédia et communication, informatique de gestion ary ny management des affaires. Ankoatran'ny GSI Fobe eny Antaninarenina dia misy ny sekoly ihany koa eny Ambodifilao, Analakely ary Ito.